Ankafaliana tokona tokovavy no iarabako atsika isaky ny tokantrano amin'izao ariva izao fotoana iarahantsika ao anatin'ny fandarana manokana indray raha elaela nijanona zany fandarana manokana zany teto amin'ny televiziona malagasy noho ny fisian'ny baolina kitra anambahiny isika mazava ho azy rehefa avy eo iresaka ny momba ny ady amin'ny zava-mahadomelona iarahantsika malala tokoa na moany zay tsy mahafantatra dia mampafantatra zay fa ny enina amby roapolo jona dia andro raisam-pirenena iadina amin'izany zava-mahadomelona izay ary noho izay antony izay dia tafiditra tanteraka ao anatiny ity ady amin'ny zava-mahadomelona ity isika ary izay no votoatin-dresaka nanasana vahiny amin'ity androany ity ato amin'ny akavanako ato ny docteur Ravelohanta Mananarisoa izy no mpandrindra ny ONG Engaids na coordonnateur an'izany ONG izany eto amin'ny akaviako kosa ny inspecteur principal de police Rakotobe Mamy Weljon izy ndray dia chef de service contre la lutte des abus de stupéfiants et de la substance psychotropes zay no vahintsika miaraba nareo ny télévision malagasy miaraba tompoko dia miaraba ny mpijery rehetrarehetra ny télévision malagasy ia miaraba ny natamayaby dia miaraba ny mpijery ny TVM rehetrarehetra tsakanafaka iady hevitra kely eto isika resadresaka nyty ady amin'ny zava-mahadomelona ity satria ny zava-mahadomelona ny fantatry ny rehetra fotsiny angamba dia ratsy ary be da be ny fampahafantarana misy hoe tsy tokony atao mahatonga an'izao hidirantsika lalindalina izay rehefa avy eo ao anatin'ny fifampiresahana ho anareo ao anatin'ny ONG aingy aloha ny anontaniako voalohany inona no nahatonga n'ilay safidy hiady amin'ny zava-mahadomelona ia anisan'ny tsy hoe dia tena hoe safidy moa zany izy fa satria atao hoe voatendry ianao ny ady amin'ny tsy mikaretina VIH sida ny Engaids ary voatendry ny tamin'izay fotoan'izay tamin'ny taona 2010 andray an-tanana an'ireo ady amin'ny VIH manoloana an'ireo mpampiasa zava-mahadomelona amin'ny alalan'ny tsindrona dia teo moa zany no ny andreketana ian'izay adidy sy andraikitra atao hoe navesatra ihany ary tena mbola mavesatra ankehitriny dia mitohy ao anatin'izay moa zany tsy mijanona fotsiny amin'ny ady amin'ny VIH ihany fa tafiditra mihitsy ao anatin'ny ady amin'ny zava-mahadomelona ny tena koa moa mpitsabo raha teo dia manana didy sy andraikitra amin'izay lafin'izay zava-mahadomelona ny VIH sida inona tena ifandraisana raha tsika mahalala fa anisany raha atao hoe zava-mahadomelona zay no jerena raha ny VIH ihany koa ny jerena dia VIH mifindra amin'ny alalan'ny rà izany hoe tsy firaisana ranofa irery ihany zay moa matetika mahazatra ny olona fa mifindra amin'ny alalan'ny rà ihany koa ny VIH amin'izay fifindrana amin'ny alalan'ny rà zay dia eo amin'ilay fampiasana zava-mahadomelona amin'ny alalan'ny tsindrona izay tena hoe anisany mora ifindran'ny VIH ihany koa ary izay mahatonga an'ireo hoe mpampiasa zava-mahadomelona amin'ny alalan'ny tsindrona dia anisan'ireo population clé les plus exposées au risque de transmission du VIH zany hoe ireo olona mora handairany tsy mikaretina VIH izay anisany natao olona ara-pahamehana raha mipaika ady-pirenena amin'ny ady amin'ny VIH no resahana raha izay zany dia hoe mitsabo ny ataonyity ONG ty ny ataon'ny ONG moa zany mazava ho azy dia voalohany indrindra aloha zany dia ny manao ny fisorohany hoe amin'ny fomba hoana ny atonga ny olona anankiray tsy ho tafiditra ao anatin'ny zava-mahadomelona kanefa ny ihany koa tsy azo jerena tsy ho jerena fotsiny ireo olona mpampiasa zava-mahadomelona indrindra moa zany ireo mpampiasa zava-mahadomelona amin'ny alalan'ny tsindrona hoe ahoana ny fomba andraisana tanana an'izy ireo zay ao anatin'izay fandraisana tanana zay dia ny fampiasana fekinan-doha moa zany ny addiction dia aretina ny olona marary mazava ho azy fa mila tohana mila fitsaboana dia anisany mandray an-tanana an'ireo olona ireo moa zany ny ONG Engaids ary indrindra miaro an'ireo olona ireo mba tsy ho tratry ny arety mifindra tafiditra ao anatin'izany ny VIH ary eo ihany koa ny hepatite ny ato amin'ny polisy-pirenena fantatra fa tena miady nareo ao anatin'ilay fanenjehana zay lay resaka zava-mahadomelona indrindra raha taditsika tamina mpalaza n'ilay roro teo dia maromaro ihany ny fantatra fa voasambotra ho amin'izay fampiasana ny zava-mahadomelona amin'ny tsy tokony ho izy izay ho anareo amin'ny polisy-pirenena inona ny tena atao no misambotra ve samy manabe momba izay resaka zava-mahadomelona izay ie
ho anay nivon'ny polisy pirenena moa zany mazava ho azy aloha zany fa ny asanay aloha zany dia voafaritra ao amin'ny lalàna laharana fito amby sivifolo aotra sivy amby telopolo izay maninjika nyreo mpampiasa ny mivarotra ny manjifa ny mitatitra ny zava-mahadomelona fa tsy mionona amin'izay zavatra izay ihany zany izay ao amin'ny polisy pirenena fa efa mirotro kokoa amin'le fisorohana satria maro tokoa ny tanora malagasy no efa tafarotsaka ao anatin'io zavatra io zany a dia manao an'izay akoatran'izay fanenjehana zay a dia misy ny fanentanana izay ataona eo anivon'ny polisy pirenena eny anivon'ny sekoly eny anivon'ny fokotany amin'izao fotoana zao dia miezaka kokoa mifototra amin'izay fanentanana zay zany a amin'le fisorohana mba tsy ny tena tsara indrindra matsina dia ny iarovana an'le tanora mba tsy andraina hikasika an'le zava-mahadomelona satria anisan'ny tena manimba ny tanorantsika amin'izao mihitsy satria maro tokoa ireo karazana zava-mahadomelona avy any ivelany tafiditra eto amintsika izay tena mamodika vidividy manimba ny tanora amin'izao sy teny afa-tsy ny héroïne efa nytenena teo a ny méthamphétamine ho an'le mpihinana héroïne tsina zao raha vao mihinana indray mpandeha fotsiny le olona ka miverina fanindroany dia efa raikitra tanteraka aminazy iny lasa misy fiankinan-doha amin'ny ara-batana sy ny ara-tsaina dia sarosarotra ho an'ny tanorantsika mialan'izay zavatra zay. Inona ny aloha lay manabe ve sa ny misambotra sa miaraka mandeha izy io ho an'ny ao amin'ny polisy pirenena dia ahoana lay hoe midina any an-tsekoly misy sekoly raha miasa mihitsy ve sa atao pifa le izy dia izay sekoly manaiky no anaovana izay fanentanana zay. Le izy zany mifanindran-dalana io zavatra io sady manao le fanenjehana izay no mizara ihany koa mandeha midina eny amin'le sekoly. Le sekoly zany manao misy ny manao fangatana aty aminay dia midina eny amin'ireny zay na miankina fanjakana io na ny école privé io a dia samy anaovanay an'izay ihany koa ny eny anivon'ny fokotany ihany koa moa dia miara-miasa aminay satria mifaneratsera amin'izareo izahay ao anatin'izay zavatra zay a dia mifanentanana an'ireo tompon'andraikitra ny sekoly no tena anisan'ny ataonay ihany koa ampandrehanay aingana raha vao misy tranga zavatra hafahafa tazan'zareo anivon'ny sekoly na manodidina ny sekoly dia manao fisafoana eny manodidina eny zay ao mandritra n'izay fotoana zay. Ny fanenjehana moa zany aloha zany lefa le tena le mpanao trafika sy ny ihany aloha ny tena efa mandeha foana iny fa le aty amin'le tanora zany aloha zany no jerevana le fanabeazana sy le ihany miezaka le manao an'le fanabeazana mihitsy zany zay aloha zany mifototra amin'izao. Ho anareo amin'ilay ONG raha tadidika ao anatin'le faina amin'ny roapolo jona dia misy an'le hoe aza enjehana aza saziana zay no tiako anontaniananao efa tafiditra ao anatin'ilay zava-mahadomelona ve izy dia mbola hotoanana ihany zay ny anankiray ny fanontaniako manarak'izay dia ny hoe inona ny tsara kokoa ny manenjika sa ny manabe. Ny ao anatin'izay ady amin'ny zava-mahadomelona izay fa enina amby roapolo jona zany hoe entina anaovana atsisika na plaidoyer moa zany ny fa enina amby roapolo jona ho an'ny ONG Aingaid. Matetika ny olona raha vao mijery fotsiny hoe mpampiasa zava-mahadomelona dia efa tonga dia endrika hafa endrika ratsy marina manaiky mihitsy izay avy eo amin'ny ONG Aingaid fa ratsy zava-mahadomelona ary tsy mampirisika ny olona mihitsy izay ampiasa zava-mahadomelona satria arety mandoza ny fiankinan-doha amafisiko tsara zany fa aretina reo ny fiankinan-doha ary olona marary reo olo reo noho izay anton'izay no entinay foana anamariana ny andro iraisam-pirenena amin'ny ady amin'ny zava-mahadomelona io hoe olona marary a dia tena hoe mila toanana ary mila fitsaboana fandraisana tanana. Ny paikady nefa ny raha teto Madagasikara ny mahazatra atao hoe ny mahazatra moa zany dia tena izay foana hoe ny répression na fanenjehana ny tena hoe napetraka hatramin'izay fa saingy ny adino le fandraisana tanana n'ireo olona ataoko hoe victime reo olona reo satria tadidio fa vokatry ny le trafiquant sy ny resaka réseau-na trafic en tant que plaque tournante moa zany eto Madagasikara dia ireo olona reo nataoko hoe victime amin'izay fisian'ny trafic sy ny mpamatsy izay dia ireo olona reo zany lasa reo tanora indrindraindrindra miatanora hatrany ny tratra mila fandraisana tanana izy ireo. Izay fandraisana tanana zay a tsy ara-médicaly irery ihany fa ara-sosialy a
ary tena hoe multisectoriel ary zay nanaovanay antso amin'ny polisy pirenena any amin'ny sécurité publique moa zany hoe tena mamaolana marina tokoa ve raha hoe mila tohan'ireo oloreo ny répression satria noho izay répression zay dia lasa miafina izy ireo tsy mahasana marary ara tsy mahasana hoe hisitraka n'izay atao hoe fiarovana amin'ireo arety mifindra zay tena hoe loza efa tena hoe tsy mitataova tena miatra amin'izy ireo dia izay mahatonga anay manamarika hoe toano izy ireo fa aza atao hoe enjehana fotsiny ihany ohatra ny azo heverina hoe mampirisika anie zany nareo hoe hoany le zava-mahadomelona fa aleo toanana sao dia zay le izay mihitsy ny atao hoe raha jerena maikamaika ary zay ny antony mahatonga anay manao an'izao fanentanana izao hoe raha mampirisika zany hoe le olona efa tafiditra no toanana fa tsy mampirisika hoe andao hiditra mpiasa zava-mahadomelona tiana ho tenena zany ho an'ireo olona efa tafiditra zay tena hoe sarotra amin'ny voaka satria noho n'inona noho ny tsy fampiny ny tohana zay mahatonga azy ho sarotra azy ny mivoaka ny fanilokiliany aty anivon'ny fiarahamonina satria matetika dia tena raisin'ny olona foana hoe raha vao mpampiasa zava-mahadomelona zay marina fa mpandika lalàna amin'ny lalàna 97 039 fa raha aty amin'ny lalàna ny VIH kosa izy ireo amin'ny 2005 040 dia tena olona mila toanana ary mila fehezina fiparitahan'ny VIH eo anivon'izy ireo ary anisan'ny passerelle zany hoe mety ahatonga ny fiparitahan'ny VIH aty amin'ny population générale raha tsy voafehy ny fiparitahan'ny VIH eo anivon'izy ireo zany hoe raha ireo lalàna anankiroa ireo zany no jerena dia somary ataoko hoe mifanipaka ihany kanefa tokony ifanojo raha tena ho jerena fa satria samy lalàna tokony ampiarina fa tsy misy hoe ty tsy jerena na ty tsy jerena ary zay mahatonga an'ilay hoe tsara tokoa hoe andao resahana ary anaovana antso foana izay hoe isian'izay fiaraha-miasa zay satria anisan'ny moyen de prévention an'ny VIH satria amin'ny transmission sanguine amin'ny fifindrana amin'ny alalan-draha dia fanomezana fitaovana madio amin'ireo olona ireo tsy mampirisika mihitsy izay raha olona mbola tsy tafiditra ao anatin'ny fampiasana zava-mahadomelona hoe andao hitsindrona ampiasao ny fitaovana fa ireo olona efa tafiditra ka mila tohana dia tohananay ary arovana amin'ny tsy ho azony aretina ary tohanan'izy ireo mbola veriko tsara par définition ny OMS dia hoe ny addiction c'est une pathologie chronique zany hoe mitovy amin'ny diabète mitovy amin'ny hypertension zany hoe any fitsaboana zany ny tena tokony ilain'ireo olona ireo manaika zay hoe polisy pirenena aleo tsaboana fa aza-samborona miankina amin'ny politika amin'ny fanjakana foana mantsy izy io fa ny anjaranay aloha zany aloha hatreto dia ny misambotra an'ilay olona io koa zany tsy sina tsy mijanona eo ampanivon'ny polisy pirenena fa manao fanadihadiana ihany ny anjaranay ao zany hoe misambotra izay dia manao fanadihadiana dia alefana ihany amin'ny fitsarana izy rehefa avy eo dia anjaran'ny zareo amin'ny fitsarana indray no mamoaka didy hoe hoentina mitsaboana ireto olona reto arakaraka zay fa jerevana ihany aloha le arakaraka le toetra raha misy eo amin'le toerana zany hoe tena olona efa fantatra hoe mpihinana raha koatran'le izy le mpihinana mety hoe raha misy le fanaraha-mason'ny dokotera zay mety hoe anaiky ny polisy mety tsy anaiky arakaraka ny fa raha ohatra hoe olona tena mpivarotra mihitsy ve izy no manao an'le zavatra taoko angambany hoe ny fampiarana lalàna angamba no tsara indrindra angambany amin'ny marché enquêteur anao akoatran'le hoe mpivarotra sy le mpapiditra le mpanao vary maloto zany ao anatin'ilay resaka zava-mahadomelona inona ny tena ratsy kokoa lay mihinana ve sa ny mitsindrona izy samy ratsy daholo moa zany izy anakoro fa ny hoe ratsy kokoa zany le amin'le héroïne sy le méthamphétamine le produit chimique zany izy io ny héroïne zany malaky kokoa ny fiasana zany malaky manimba an'le olona zany zany ny héroïne tena anisan'ny le manimba le tanorantsika eto amin'izao ny ohatr'izay ihany koa ny méthamphétamine satria ireny zany anisan'ny tena fa miparitaka be da be eto amintsika amin'izao mitovitovy ihany reo samy manimba be ny tanora daholo nisy teniny teo hoe manandrany iray mandeha manandrany indro dia efa tafiditra zay le nambarany teo inona ary ny tokony atao mba hoe hialana amin'izay
hoan'le hoe manandrana dia mitoy dia inona ihany koa no vaolana noentinareo le fitsaboana maharitra eo amin'ny 4 andro 4 volana eo nareo le hoe mitsabo izay olona tena tafiditra ao anatiny ty lazaina fa aretina ny zava-mahadomelona. Oui. Aretina marina ny zava-mahadomelona eo amin'ny fitsaboana moa zany raha ny atao hoe fitsaboana ny addiction tiana horesahana dia tena hoe lavo. Tena eto dia miteny mihitsy tsy vita ny 2 taona 2 taona fa tena hoe mandritra ny androm-piainan'ny olona anankiray izay efa tafiditra ao anaty fampiasana zava-mahadomelona mila fandraisana tanana foana. Marina mihitsy ny tenin'ny namana avy eo amin'ny polisy hoe misy mihitsy ny produit indray mandeha manandrana dia efa tonga dia tratra le fekinan-doha zany hoe lasa le marary patolojika araka ny famaritana moa zany. Ao anatin'izay fekinan-doha izay nefany dia misy fa fandraisana tanana lava be voalohany indrindra matoy ny olona anankiray tafiditra ao anatin'ny zava-mahadomelona misy facteur ny enclenché azy tao. Matetika izay tsy fantatry ny olona matetika fa tena efa le any amin'ilay victime vomisy matetika raisikohatra ary anovako fanentanana eto ihany koa fa matetika rehefa mandray an'ireo marary ireo rehefa natao ny fanadihadiana toy ny fanadihadiana ataony ao amin'ny polisy-pirenena ihany rehefa ataony évaluation na tonga n'ilay tanora anankiray tafiditra tao anatin'ny zava-mahadomelona ka rehefa nojerena olana araka sosialy miady lava ao tokantrano le ray aman-dreny na ihany koa délaissé le ankizy lasa mandeha miasa tsy eo foana le ray aman-dreny dia lasa izy mirona kokoa any amin'ny zava-mahadomelona na dia eo zany le hoe tsy ampy le fanabeazana ao anatin'ny tokantrano na ety ivelany ihany koa dia lasa mirona any amin'ny zava-mahadomelona ary anisany antsoina hoe proie na atao hoe tratran'ireo zany ny tena atao hoe lasibatry n'ireo mpanao trafika na ireo mpivarotra ameny gratuit voalohany indrindra dia rehefa avy eo amin'izay rehefa tratran'iny amin'izay amena gratuit lasa tsy maintsy mividy foana dia nefa ny eo amin'izay le teneniko hoe marary izay le antsoina hoe malady marary le olona amin'izay rehefa avy eo nitratra le fekinan-doha zany hoe any amin'ilay fanandramana voalohany tena hoe manana n'ilay ambony dia ambony izay le hoe amin'ny terme médical manana le euphorie tena ambony be le fafinaretana amin'ilay fandraisana azy voalohany indrindra fa rehefa any amin'ilay fekinan-dohany tena lasa aretina tena marary ary tsy mahavita ninona tsony ireo olona ireo rehefa tratra izay fekinan-doha izay dia eo aran'ilay tena tiako apetraka hoe ny mora indrindra ane dia ny manao prescription médicale hoe andao fa tsoahany ianao dia atao mifanao fotosoratana ny ordonnance dia mandana mividy fa amin'ny fomba hoana ny olo analana n'ilay facteur ny enclenché an'ilay consommation inona daholo ny olana manodidina an'ilay olona anankiray aloha izay vao esorina izy satria esorina izy androany fa mbola miverina ihany ny apitso izay le mahatonga ny miteny hoe tsy vitan'ny 2 andro na 2 andro amatona ny lavabe mihitsy ny fandraisana tanana ny olona anankiray dia kanefa mandritra n'izay fotoana lavabe izay dia ho avela ho potiky VIH indray koa ve izy avelantsika ho potiky ny hépatite koa ve izy zany hoe mety le hépatite sy le VIH indray ny amono azy meloha n'ilay addiction rehefa avy eo zany hoe tatsika zany fa multiple pathologie anankitelo fotsiny no resako mba tsy tenenako ny any amin'ny saina ihany koa fa eo zao tsika dia efa hoe zavatra olana telo sahady no aterany akoatra le olana ara-tsosialy izay niteneniko teo moa zany satria manandrana le olona dia tsy maintsy mividy tsy afaka manao nin'inona izy raha vao tsisy an'iny dia lasa voatery manina rehefa tsy ampy ny ao am-pelantanana lasa mangalatra na dia tsy mpangalatra ary le olona dia hitatsika le hoe tena hoe olana ray goavana be izay tokony ho resahana ary manana ndraikitra daholo ny rehetrarehetra izay mitomboka any amin'ny mpitondra fanjakana ny ray aman-dreny ary ny tanora ny manodidina ny fiarahamonina manodidina rehetrarehetra tafiditra ao anatin'izany ny sekoly nareo amin'ny polisy-pirenena misy fijoroana vavolombelona reto andeha raha ntsika hoe inona no olana ao anatin'ilay fiankinandoha amin'izany fifohana na fanandramana na fihinanana ny zava-mahadomelona izany agnatin'ireo roa zegny essai izy tsy ninazy anao zegny izy koa zegny mbela ty o zegny tsy tafidrika aminazy déjà zegny anao fa mila matanty tsy magnano essai hoy zegny za agnandrana zegny déjà zegny midika fa anao fa agnatiny anao zegny izy koa mbela agnandrana volagninao anao miaraka mitosy izy direct anao fa agnatiny parce que zegny olo mivolagna aminareo zo mamparary ny vraiment ny raha io mamparary fotony anao koa fa misy raha fa tianao mihoatra zegny na magnangy na vary na siramamy na nino izy koa fa tianao fa ely fo zay tsy atakalinao izy fa ihinanao
dikan'izay raha fa tsy mety andramanigny zegny roro tsy raha magneky tsisy zegny impossible roro tsisy zegny tsy possible mila misy fo tous les jours mila misy fo abako ampiky leran'izy mitady izy fa mitady izy safaka izy zanany magnano moyen fo mizay na misy vola na tsisy vola izy fo zegny anao zegny misy boka olo zegny maromaro boka olo zegny ne bricole miasa karaha igny io izy asahoanao vola fa anao fo zegny mety miasasa mamarigny kokoa bako zegny mety rapide kokoa marany misy olo tsy mahay m'installer juste une prise azonao prise izy tsy hainy izy io mangala entreprise magnapetaka prise na mapetaka filinany izy mety mandany 500 tsy haiko ohatrino anao amizay zay vangoina addiction anao igny noho zegny anao volagna aminany bon amboariko volagninao zegny izy io noho raha andanianao 500 000 amezanao 100 000 imaginer zegny décalage zegny 20 000 ariary ndraiky 100 000 ariary safi zegny ataonao fo zegny pour 100 000 ariary pour azahoanao hoe zegny le addiction anao igny les consonants igny zegny pour rien du tout zay travail enao tsara izy koa zegny ataonao à la normale zegny izy hoe izy koa zegny diniko fo zegny addiction nakaty izy mety vitako en valeur 100 000 ariary hitanareo zegny le raha ty volaniko zay ny fidorana vavolombelona ny teneniny hatrany amin'ilay hoe ny fidirana ao anatiny dia ny fiakaran'ilay vidiny rehefa manomboka tafiditra ao anatin'izay rehetra izay ny polisy-pirenena izay matetika ahitana hoe fandorana zava-madimela tratratary fandorana zava-badimela tratrataty vahaolana ve le fandorana dia ho an'ilay voasambotra ilay fanazaziana ve no tena mety aminareo sa ilay izy ahitsy amin'le lalana tokony alehany fandorana ve vahaolana igny moa zany ny lalàna ny mametraka an'iny zany rehefa anina satria rehefa voasambotra ny olona anankiray anatratrarana zava-mahadomelona dia atolotra miaraka amin'le olona miaraka ny fitsarana iny dia ny ao amin'ny fitsarana sy ny atao anivon'ny polisy-pirenena na ny gendarmerie-pirenena no miaraka manao ny famotehana ny zavatra iny didiny lalàna mihitsy ny famotehana ny zavatra iny zany na izy io dorana na izy io le vonona zany arakaraka le zavatra misy fanontaniana manaraka ny hoe tena vahaolana ve le fanagadrana sy ny fanagadrana n'le olona mihinana izy sa hoe le ahitsy taoko angambany tsy dia zahay eo anivon'ny polisy-pirenena ny tena tompona andraikitra feno amin'izay zavatra zay fa ny eo anivony iaraha-manana io ady iaraha-manana zany io dia mila iarahana mijery zay zavatra zay fa ny fanafoanana anazy aloha zany dia miaingy amin'le fisamborana ny olona le manaparitaka sy le olona le raha misy olona kosa ve mety efa hoe mena an'izy hoe mpihinana izy ka mbola manampo tratra voalohany izy nalefa ka raha mbola tratra fandroany izy taoko hoe tsy maintsy hoe izay fanasaziana zay angamba ny anina fa ny any amin'n'ivon'ny fitsarana no tokony mijery hoe reto alefa amin'ny fitsaboana dia reto olona efa mpamerokeloka dia tazomina mamita sazy any amponja naroro zany dia mety neny koa le seraingy miaraka amin'ny ie ao anisin'ny anina tsina ny seringy anisan'le fitaovana ampiasaina ao anatin'le fitsondronany iny zay dia tsy maintsy hoe ity le zavatra ny minanany anazy fa ampiasany ao anatin'izy raha hitana moa izy dia iny hoentinany fa ny matetika le produit zay ampiasain'le olona zany iny tsy maintsy hoe présentena any amin'ny fitsarana foana iny satria iny miprofo hoe nampiasa le nanao fandikan-dalàna izy hoe tia misy anatratrarana zava-mahadomelona tany aminy zay ny nareo efa ohatrany mahena hoe nareo manome fitaovana ifohana n'lay na hinanana n'lay zava-mahadomelona ia tiako mafisina mety ve zay dia manome an'lay fitaovana fitsondromana amin'ny tonga n'lay hoe tsisiny ahafahana milimiteany fifindran'ny VIH tafiditra ao anatin'ny lalàna 2005-040 mihitsiny zany ny mametraka hoe ny fanjakana no tompona andraikitra voalohany amin'ny ady amin'ny VIH ary indrindra ihany koa ny fiarovana ny olona amin'izay atao hoe fifindran'ny tsy mikaretina izay noho izany dia izay mahatonga le hoe olona population clé mihitsy voafaritra amin'ny paikady plan stratégique national de lutte contre le VIH hoe tena hoe paikady manokana tokony misy paikady manokana ao amin'io amin'ireo olona mpampiasa zava-mahadomelona amin'ny alalan'ny tsindrona ireo dia ao anatin'izay lalàna 2005-040 zay arany
dia tafiditra mihitsy ao amin'ny article fahaenina amby roapolo dia mipetraka mihitsy hoe tokony misy disposition particulière eo amin'ireo an'ireo olona mora anderan-tsimikaretin'ireo dans les toxicomanes, zany hoe ireo olona tafiditra ao anatin'izay zany le olona mpitsindrona zava-mahadomelina. Noho izay no mahatonga ny Niangaed manao an'izay hoe programme d'échange de seringues dans le cadre ny prévention and transmission en VIH. Zany hoe le olona mazava ho azy hitantsika tamin'ilay témoignage teo fa na mena seringue izy na tsy amena seringue dia maninona mitsindrona foana ihany. Noho izany mandritra an'izay fotoan'izay dia manana didy sy manana mission zany zay miaro azy ireo tsotratry ny arety mifindra. Dia izay le programme échange de seringue hoe amena fitaovana madio izy ireo mba sady miaraka amin'ny fanentanana sy ny fanabeazana ihany koa ary alaina le seringue maloto mba tsy ho véhicule de transmission fiparitahan'ny VIH. Dia izay le mahatonga le hoe raha ny lalàna ihany koa zany hoe izay aloha zany mamelanay aty amin'ny lalànany VIH amin'le 2005-040 fa raha aty amin'ny lalànany 97-039 kosa nefa dia complice izay dia facilitateur zany hoe ireo lalàna anankiroa ireo zany mila jerena kanefa no anay moa zany amin'ny mampitsabo anay dia tena hoe miprime kokoa aty amin'le fahasalamana jerena le fahasalaman'le olona tsy ho faty an'ilay VIH. Tsotrany hoe mialokaloka ao anatin'le lalàna ve zany nareo anatin'le 2005? Tsy hoe mialokaloka ao anatin'le lalàna fa ny lalàna matoa misy dia ampiarina. Fa tsy hoe natao otrikaina. Tsy natao otrikaina. Dia izay le mahatonga anay manao anjo satria raha jerena mainkamainka le mission le lalàna anankiroa contradictoire. Raha jerena zany mission amin'ny polisy sy ny aty amin'ny mpitsabo dia contradictoire koa. Kanefa rehefa izay le mahatonga anay manao anjo hoe andao resahana ho an'ny mpampiatra lalàna tafiditra ao anatin'izay ny chaîne de juridiction manomboka any amin'ny polisy sy ny gendarme ary tonga hatrany amin'ny fitsarana. Satria rehefa tsy resahana ilay zany dia manjary lasa ohatrany hoe aty amin'ilay mpanatanteraka no lasa atao hoe hoana moa zany mifanditra ao anatin'ilay izy nefa tokony zavatra hiaraka hiasa ao anatin'izay. Ary tiako marihana raha fa ao anatin'ny lalàna 97-039 io reny misy ao amin'ny article 115 mipetraka mihitsy ary ao hoe tokony proposena ny olona anankiray mpampiasa zava-mahadomelina rehefa tratra mpampiasa ho afa za tena tsy miresaka le trafika aloha iny izay le mahatonga anay manao anjo hoe any amin'ny trafiquant tena tokony amafisina rehefa isorako sadiny tao amin'ny polisy pirenena moa zany ao anatin'izay ezaka izay hoe any amin'le trafika ny tena tokony amafisina satria victime neo ary olo ireo hoe victime na problème sociaux tsy tena orana ara-sosialy be dia be tany ny ainany rehetrarehetra tany victime an'le trafiquant dia hojerena fotsiny lasary zareo no miaran'izay sehatra izay. Dia ny tiako tenenina hoe ao anatin'ilay lalàna 97-039 ao amin'ny article 115 ary mametraka mihitsy hoe tokony proposena en remplacement ny peine zany hoe tokony ho famonjanana ny répression ny fanomezana fanolonana ny prise en charge an'ireo olona ireo. Kanefa moa zany ny akamaroany dia presque raha vao tratra raha vao fampiasana zava-mahadomelina dia tena hoe famonjana fotsiny. Dia mametraka fanontaniana moa eto hoe tena na maha-olana tokoa ve ilay famonjana fotsiny na foana ny zava-mahadomelina ve ny famonjana an'ireo victime ireo samy misy volet hafa matoa zany betsaka miakatra ny tahany VIH miakatra ny tahany hepatite ao anivon'ireo olona ireo dia mazava ho azy mbola misy volet tokony honjerevana ao anatin'izay sehatra eto. Izay mahatonga anay manao an'ilay programme de réduction des risques ara-pahasalamana, risque ara-sosialy, risque ara-économique ary risque vis-à-vis ny juridiction ihany koa amin'ny lalàna satria izay le teneniko misy lalàna maromaro somary ianao ihany mbola toka metrana le fanontaniana hoe nanontany ianao ty hoe naomby ve ny famonjana fa mahomby koa ve ilay fanomezana azy an'izay nefa matetika hitantsika mitombo ny zava-misy eny amin'ny fiarahamonina misy ny lasa-dala tsy mahazaka misy ny manondrana misy ny mamon'olona misy zany manao anteloka ratsy rehetra ty naomby ve raha ohatra ka izay eritreretinareo atao zay ny amin'le tompovokatra raha hojerevanay manokana aloha zany avy eo amin'ny Niangaed raha atao hoe lancé ny Niangaed no anisan'ny namakilay an'izay hoe réduction des risques zay teto Madagasikara tamin'ny 2009 raha natao ny tombany ezaka raha nijerena tao anatin'izay 2009 sy amin'izao 2026 zao matsiaro izay fa misy ihany na dia tena hoe tsy nahomby zato isan'njato ary dia misy ihany kosa no atao hoe résultat hita
ao anatin'izay résultat hita zay a tena afahana nahita n'ireo olona mitondra ny tsimikaretina ka VIH ka nafahana nandray an-tanana an'izy ireo satria raha tsy nisy le programme tsy nisy ny fitiliana ny aretina amin'izy ireo raha tsy nisy ihany koa ny programme tsy nanantona toeram-pitsaboana satria ce sont des populations cachées satria en conflit avec la loi zany hoe noho le olana amin'ny lalàna dia tsy hoany amin'ny tompo-pahasalamana na anana accès mihitsy izy ireo amin'ny soin dia mazava ho azy fa maninona zany be deaibe ny maty na ny overdose ny fampiasana mihoatra tafahoatra mbola be deaibe ihany koa nyreo tafiditra izay tena hoe tsy fantany tokony ataony mila fanabeazana aminay zany dia mahita hoe tena hoe mila jerena manokana ho an'ireo olona efa tafiditra ireo fa tsy le hoe avelany izy ireo a nani izy ireo dia avelao a mialatsiny amin'ny fitenenana fa zay foana moa zany ny tenenin'ny olona matetika aminay hoe olona efa dala ireo ve dia mbola ho raisinareo an-tanana na ja dokotera zao raha misy miteny atenareo ve lara-pahamehana dokotera aminay olombelona toy ny olombelona rehetrarehetra izy ireo a mananjo isitraka ny tolotra ara-pahasalamana manana droit anana fahasalamana toy ny olon-drehetra victime ho ianao teo ny mifokan'ilay izy na mampiasa n'ilay zava-mahadomelona andea hoe raha antsika nety fijoroana vavolombelona hafa ity zay mieritreritra izy fa victime n'izay fifohana ny zava-mahadomelona izay na ny manodidina n'ity zava-mahadomelona ity dia niasa tamin'ny sambo dia teo le commencé n'le raha dia commencé nandramandramagna le dose zegny fa tsy eva le mapahako roa le dose fa nandramandramagna ny fimafima dia niaraka lelabandy dia tsy nandeha dia mbola miasa tamin'izeny dia tsisy problème ohatrany karaha azo gratuit misy des fois mivanga hely par semaine misy ka samedi tsy mbola tsaky roa à force de ça zegny dia tafidrokako roa dia amin'izay mila tous les jours mila mifima tsy maintsy mitady le dose mihitsy dia commence aby le problème am'le fiasagna problème am'le vadiagna parce que le vola fa commence tsy miditra an-tragno tsy mandeha ry tsy maintsy mangagna le dose dia fa commence tsy ampy le mifima dia nidrika am'le misoty tonga dia misoty dia teo koa nampanisy problème mihitsy am'le soty io na nanonga le consommation le prix ny le dose koa dia nanonga ohatran'izany dia navy dia nisy olana zany tam'le fiasagna fiarahamonina am'izay hoe mitady azy tsy mety azy parce que tsy maintsy mandeha mitady dose foana tsy maintsy mila mitady dose le marandraigny après-midi le hariva 3 fois par jour tsy maintsy mitady le consommation dia manao ohatran'izay dia efa tsy mahita asa dia eo foana bricole io dia mandeha amin'ny la famille koa zay mangataka amin'ny la famille dia la famille fa empoka koa am'le toetry tsy miasa fa dose foana zao sy zao dia io dia roboka mihitsy le roboka le fiaignana zany dia nisy lera nisy problème dia nandalo tanamponja tagny dia bala galera be mihitsy ndra mivoaka boka atao dia vody ny verina tatrany problème mbola tsisy asa mbola tsisy zegny vody averina ny tsinjona indray dia nandeha ny fotoagna dia problème foana misy azonao problème misy lera dose misy dose misy fa tiala le dose tsisy iny dia fa tiala dia mitady le vahaolona dia ahody mandeha pharmacie tsy azo koa le ahody tsy majanga tsy mampalaise tsy azonao mihitsy le igninao tsy tafagnano ranao le donao mihitsy tsy mikapy tsisy raha mety tanky tsy azonao le dose dia zay tegna mandroboka le fiarahamonina fiararaha jiaby tsy iny le roboka anao koa raha consomme be mihitsy dokotera azo everina fa afaka ve zany mahatsapa zany fa voagejana zay le mahatogana amin'ny teny hoe tsy vitandray andro mazava-be mihitsy le teniny teo hoe voageja te hialana iny izy fa tsy afaka miala inona le antony misy zavatra mbola fitsaboana tokony ho atao azy ary zay le mbola veriko foana ihany le fitsaboana eto tsy ara-médical ihany manana olana ara-tsosialy izy teo dia lasa miverina amin'ny polisy moa zany izy na any amin'ny mpampiatra lalàna dia hoe récidiviste lasa manao récidive normal be mihitsiny zay le teneniko hoe androany izy no tsaboiny mety rapitso indray izy dia mirechute rehefa tsy zay le hoe tsy ampy le soutien tsy ampy le accompagnement dia zay le teneniko hoe tafiditra ao anatin'ny fandraisana tanana ny soutien psychosocial
soutien aramédical dia ary-tsapoana miaraka aminy koa ny tontolo manodidina anazy zay foana ny adininy olona matetika satria raha tonga avy any le mpampiasa zava-mahadomely hoe tapa-kevitry ny ala rehefa tsy voatsabo ihany koa le manodidina mahatonga le olana ara-tsosialy tsisy dika mihitsy ny tsaboana n'le olona anankiray dia izay re mahatonga le hoe lava be ny fandraisana tanana ny hoe raha nala olona anankiray amin'ny zava-mahadomely manahoana le hoe amin'izao fotoana izao iza ny maro kokoa ny mpivarotra sa ny mifoka sa le mivarotra sady mifoka dia ny mifoka koa manana eritreritra hivarotra satria eritreretiny sasany fampidiram-bola maika zay fampidirana zava-mahadomelona izay amin'le raisinareo alainam-bavany ao reo iza ny tena maro ao anatin'izay rehetra zay mifanatsahana ihany izy ireo le isan'ireo mpivarotra dia amin'izay le teneninao izay hoe sady mifoka no mivarotra satria ny akamaroan'le olona tsy inona mieritreritranyizay vola aingana dia aingana le izy dia afahany amin'izay ao koa no mitsinjo an'le izy koa hoe makakely an'ity dia midiko ato ity midiko angalako tombony ity dia mba sitranay ity tombony ity no mba anaovako ny araka le fomba fitenin'ny zareo tao anatin'le fanadihadiana teo hoe consommation izay zany ny fomba paikady ataon'ny zareo dia lasa zay le izy sady matetika zany miaraka tratra misy tratra mivarotra dia misy tratra ihany koa le mpifoka satria matetika zany hoe tsy avidy tena anana an'le consommation par jour mihitsy le olona fa maka tombony kely amin'izy mividy anankiray izy dia amidiny iny dia tombony kely amin'izy mba anaovany consommation matetika ohatr'izay matetika ny le vrai dealer le tena dealer le tena mpamatsy tsy tratrany fa le piti revendeur ety ambany ety matetika lasipatra ary indrindraindrindra zay indrindra ary matetika zay mihitsy ny olana hoe zay mahatonga ny hoe le consommateur le mba revendeur satria mba mety hoe mba ahafahany mahazo au lieu de mangalatra moa zany dia mba mividy kely ampitombona kely le prix dia mba azahoany le consommation an'indray dia matetika le tena vrai dealer tsy tratra rehetra tafiditra any amponja lasa indray le dealer mitady revendeur hafa dia mazava azy tsy coupe mihitsy tsy tapaka mihitsy mihitsy ary mitady tsy le revendeur fa le dealer mihitsy lay mpamatsy mihitsy ny tena fongorona nefa sarotsarota mitady an'izay ie ohatran'ny asa rehetra sarotra moa no mitady an'izay fa efa manao an'izay foana moa zany fa misy olona mahita foana an'le zavatra zany fa saminy rehefa tsisy koa nge le consommateur dia tokony foana ihany koa le vendeur rehefa voafehy tsara ny aty amin'ny any dia mba ahafahana miakatra amin'izay nefa tsy maintsy ireo consommateur ireo ihany koa no samborina ahafahana azahoana vaovao angom-baovao ahafahana misambotra an'le tena dealer nisy ndraisakytsika teo resaka seringy aleo raha tsika ty fijoroana vavolombelona fahatelo ty atao anatiny amin'ilay hoe fampiasana an'izay seringy izay ny fahadiovan'ny seringy ho hitantsika eo inona zavatra lazainy seringy zany tsy ampy ny tena maro bakeo malaika simba zany mila seringy firy isan'andro eo nareo karaha manokana zao 2 par jour dia ahoana mahatonga anao miteny hoe tsy ampy lasa karaha zay bonko saka maka ty mahazo 4 2 dia ny zarana amin'ny namana iny misy namana bonko tsy mahasahy mandeha ty dia mangataka dia zarana amindreo iny tsy ampy zany nitolotra miainga edy anareo sa inona ny tena olana zany izy zany ampy foana fa izy avy amin'le teniko zay namanay misy tsy mahasaky mandeha ty misy mavozo dia lasa le anjarako zany lasa zarako amin'ny namako sasany fa raha tena izy tokony ho ampy le zarandreo zavaka re manome 4 saka manome mizara seringy hoan'ny namanao anao seringy avy nampiasainao ny zarainao sa mbola le vao iny ohatra hoe za mahazo 4 dia 3 ameko an'le direct nanaka karaha zany le mbola anaty sase fantatra hoe ny tena antony ilana n'le seringy vaovao fantatro ka inona ny antony tsy minjy aretina ohatra ny ahoana ohatra veasy inona zany ny antso tianao atao amin'izay resaka seringy izay zany manentana namana mba tsy fambitsapindrana seringy ohatra amin'ilay tompona andraikitra mpizara le afatsy mba manentana tompona andraikitra zany mba mbola maro bonko namanay tsy mahasawa dia hoe mba manentana dia mba
manentana indray zany mba resy latsa mba akaty aminareo dia mba zara seraingy mba ataovy bebe ny teo zany maromaro ny teo satria firy isan'andro ohatra ohatra hoe mba efatra isakan'olona tapoko hoe raha tena karaza manokana zao tena tiako ohatra za boaka mitsinjina zao amin'ny seraingy iny zao fa ariako ny fa tsy ampiasako fa mba vovoako aro novoko manaraka nanay bonko iny le avy nanovana teo ny iny foana jusqu'à rivana jusqu'à maraina seraingy ray iny foana ohatran'izany nanay mbola misy ve le mifandimidimo seraingy aty aminareo mbola misy ary tena le dokotera reto manentana foana fa namanay presque tsy manaraka zay zaka teneny zao inona ny antony mahatonga zay antony mahatonga zay izy mbola avy niteniko teny foana sasany tsy mahasahy manantona aty dia lasa minjana namana foana izy a manentana ny fampiasana seraingy madio fa tsy manentana hoe aza manandrana ny foka anyty zava-mahadomelona ty na manandrana mikasika n'la zava-mahadomelona ty fahadosoana ve zay raha mifanentanana moa zany tsy hoe raha miresaka hoe mifampiasana seraingy madio araka ny tenenao zay tsy fahadosoana zay fa raha hoe manentana izy ny hoe andao hitsindrona zava-mahadomelona ataoko hoe zay angamba no tsy azo atao fa voararany lalàna angamba zay zavatra zay dia zany hoe zany azo ekena ihany zany lay manao publicité n'lay izy miteny an'izay hoe na mifanentanana tsy pub fa manentana n'lay olona hoe mampiasa seraingy madio ny fampiasana seraingy madio a raha ampiasaina amina zavatra fitsaboana terina angamba ny ataoko hoe tsy hitako zay fahadisoana ao anatin'izay fa ny hoe fampiasana le izy ao anatiny hoe manentana olona hoe ampiasa seraingy amin'le resaka fitsondronana zava-mahadomelona no voararany lalàna le fanomezana seraingy ve ho anareo amin'ny ONG aingy a tsy mpampianatra atsy olona zay le teneniko hoe toy ny fitaovana rehetrarehetra raha zaraina fotsiny tsy mijery hoe izy ny tokony ampiasa azy a dia mampianatra atsy izy satria tadidio tsara fa averiko a le olona efa tafiditra no amena seraingy fa tsy le olona mbola tsy tafiditra toy ny tamin'izany fotoanandro zany raha nanao ny atao hoe ny fimailo na ny préservatif dia hoe mampirisika ratsy olona ve mifampiasana préservatif ao anatin'izay tsy tokony ianina loatra an'izay ny tena tsara ny tsy manao fa rehefa hoe tafiditra le olona amena ny fitaovana tsy mampirisika izy ho an'ny tokony ampiasana azy ary ihany koa mba tsy ho lasa hoe raha ohatra ka seraingy misy dozy no namena dia marina mihitsy zany zay zavatra zay fa hoe mampirisika fa ny tiany ho tenena dia zao ny antony amezana le seraingy dia erovana an'ireo olona efa tafiditra ka na maome seraingy ny angady na tsy maome seraingy mampiasa foana mitsindrona foana izy ireo dia zay le mahatonga ny hoe farafaratsiny mba voaro izy ireo amin'ny fiparitahany tsy mikaretina VIH sy ny hepatite amin'ny alalany famomezana seraingy madio ary hitantsika teo fa miarina ka amin'ny fanabeazana foana trano fanentanana foana trano moa zany nenay amin'izay programme échange de seraingy atao izay eto zany dia manararoatra etona hoe raha ny ady amin'ny drogue ny jerena dia misy tripier anankitelo izay tokony hipetraka politique de réduction de l'offre politique de réduction de la demande politique de réduction des risques zany hoe le offre hoan'ireo le hoe mba tsisiny le trafiquant reo zany hoe tsisiny hatrany amin'ny fidirana eto Madagasikara na fambolena tsy miditra any amin'ny port na any amin'ny seranana ihany ingeny mety hoe hidirana fa na eto ary misy mamboly donc zany le politique de réduction de l'offre rehefa tsisy ingeny offre tsisy ny demande fa matoa mbola misy ihany koa zany ny demande dia misy inona zany misy mihodina zany ihany le réduction de la demande koa nefa dia eto le tiako apetraka hoe manana andraikitra daholo ny olona rehetrarehetra ny ray aman-dreny ny polisy tena samy manandraikitra raha hoe fanabeazana izay dia midika ve raha mbola misy ve ny eto le victime le mpampiasa dia tsy nahomy ve tsy nanao ny asany ve zany le aty amin'le mpanao politique de la demande sy le politique de réduction de l'offre fa izay le mahatonga le hoe ho an'ilay mbola victime na le mania ao anatin'izay mandeha mipetraka le politique de réduction des risques zany hoe tsy mampirisika an'le olona mbola tsy mpampiasa ny cible ho an'le réduction des risques zany eto dia le olona efa tratrany fekinan-doha zay zany ny cible eto
tsy mampirisika zany hoe zay le tiako tenena na misy serainga na tsy misy serainga mampiasa foana ihany izy ao anatin'izay dia zay ny mahatonga le hoe aminay manokana le izy a tsy mampirisika fa entina ifehezana fiparitahan'ny aretina miaraka amin'ny fanabeazana. Ianao toy ny teny ihany hoe raha ohatra ka tsisy ny tinady na ny demandy ao anatiny a dia tsisy ihany koa ny tolotra. Inona zany no ahafahantsika tonga amin'izay? Ahafahana tonga amin'izay angambany aloha zany aloha dia ny fihezana mifehy ny tanàna misy atsika mba atao zay tsy atafidiran'ireny zava-mahadomely ireny zay avy any ivelany ny hitreto ohatr' izay koa ny fambolena zay efa misy eto amintsika ny rongony malagasy izay misy amin'ny faritra atsimo iny ny izay angamba no fifehezana an'izay angamba no tsara indrindra ahafahana manafoana n'io hoanina io. Nefa izany mbola mitakizaka lehibe ho amin'ny ho antsika rehetrarehetra ho an'ny olo-pirenena rehetrarehetra fa tsy miankina amin'ny pôlisy fotsiny zany ao amin'ny dokotera fotsiny fa miankina amin'ny fiarahamonina mihitsy no ahafahana mamogotra an'izany any amin'ny fotony zany mampiena zay zavatra zay satria namezaka niny atao amin'ny pôlisy rehefa tsy mahazo angom-baovao izy a reny olona tsy inona miaina eny anatin'ny anivon'ny fiarahamonina dia mila zay zavatra zay zany mba mila famezan-tanana eo anivon'ny pôlisy-pirenena sy ny mponina rehetrarehetra fa ady iraisana izy ity satria anisan'ny zavatra manapotika ny firenentsika. Zay rehetrarehetra nentinao zay ve nampitaina ihany koa ny amin'ilay hoe miaro midina any amin'ireo sekoly milaza ny faharatsiny ty resaka zava-mahadomely? Ao anatin'izay mihitsy moa zany ny rehefa midina anivon'ny sekoly zay a dia ampifantarina ihana ny mpianatra sy ireo tanora moa zany hoe reto lalàna reto mandrara nyty finanan'ity zava-mahadomely ity. Ao anatin'izay zay a mampianatra ny zareo hoe zao mivoka-dratsa teraka ny finanana sy fandraisana n'le zava-mahadomely toy ny misy ny fiankinan-doha amin'le izy rehefa mihinana anazy matetika ianao mampiasaina amin'ny vatana le izy zany hoe mety miteraka ahoana ny anazavana zany hoe ny fihinanana anazy zany dia atorany ankizy hoe raha vao mihinana nyity ianao a dia vetivety ny simba ny hoavanao satria ny olona mihinana héroïne raisitsika ohatra zao lasa tsy mahavahantena dia raha vao tsy mahazo an'iny le olona dia lasa marary ny vatany. Dikan'izay zany a rehefa vao tsy mahazo an'le héroïne raha vao zatra mihinana an'io zany le tanora dia very tanteraka ny anana satria vao tsy mahazo an'le dozy izy a dia lasa marary ny vatany dia tsisy zavatra vita. Ho torak'izay ihany koa ny ao anivon'ny mpiasa. Ny mpiasa koa raha vao tsy mahazo an'io a dia tonga dia marary tanteraka mihitsy ny vatany. Iza moa zany ny mpampiasa olona mihinana an'io zavatra io satria raha vao tsy mahazo fotsiny izy dia tsy mahavita asa mihitsy izy. Voaranantsika ny resaka lavalava ihany zay fotoana ny fampiresahana teto zay inona no afatra tsara pitaina amin'ny vahoaka malagasy ao anatin'ity fandarana ity amin'izay tsy tokony ikitihana mihitsy satria niraisanareo le hoe lay fiadivana amin'ilay tsy tokony ikitika aloha no tokony atao voalohany ahoana ny fomba ahafahana tsy ikitihana azy mba tsy ho zatra anazy a dia inona no tokony ho ataony zay rehetra izay raha sanatrika efa tafiditra izy a ka tsy afaka maranam-pananantsika n'ilay resaka aleonganengamba aloha ny avy ato pôlisy-pirenena no mandefa ny afatra voalohany satria ny avy ato amin'ny mpitsabo no nitarika azy teo. Ia, fa ny tanana angamba ny avy aty aminay anivon'ny pôlisy-pirenena angambany dia entanina zany ny ray aman-dreny anara-maso ny zanantsika satria marina hoe mafy le fiainana variana amin'ny tady vola isika fa be da be reo zany le olona le trafiquant le olona mpivarotra le zava-mahadomely miaina eny anivony anitsika eny zay tena anisan'ny manimba ny tanorantsika no an'ny tanora aleo tsy mikitika satria no avinao no potika avy hatrany raha vao mandray zava-mahadomely ianao. Nareo koa tsy andany tsy amela maso. Ny tsy amela maso moa zany ny lalàna no mametraka an'izay fa tsy dia izay mpitandro filaminana loatra fa ny lalàna no manenjika an'zareo ao anatin'izay izay aho mpampiatra lalàna fotsiny. Dokotera? Ia, eto zany dia manamafy ry tanora zandry zanaka aza manandrana rehefa mbola tsy tafiditra satria arety mandoza ny fiankinan-doha ary rehefa tafiditra ao dia izay le hoe sarotra ny miala.
ho an'ny fiarahamonina dia ny fanilikiliana sy ny fanavakavahana dia anisan'ny facteur anankiray atonga n'ireo olona reo ihany koa manana ny olana. Ho an'ireo mpampiasa efa ataoko hoe efa tafiditra ao anatin'ny fiankinan-doha aza misalasala manatona toeram-pitsaboana, manatona matianina mba hahafahana mandray an-tanana anareo tadidio fa ao ambadika fitsindromana zava-mahadomelona isan'andro san'andro io inge ka misy arety mandoza marobe miandry anareo ao anatiny ao hoe tandremo tsy fandimby fitaovana fitsindromana fitaovana ray ho an'ny olona anankiray matetika monsieur cotisé manao cotisation ndotsika fa tsy ampyampy ny vola dia fitaovana ray ho an'le olona telo manao cotisation dia le mitsindrona voalohany no voan'ny VIH dia tadidio fa voa daholo ny rehetrarehetra ary izay le mahatonga le hoe tsy mitsahatra miakatra ny tany olona mitondra ny tsimokretina VIH ao anatin'ireo mpitsindrona ireo satria raha ny salanisa fotsiny ataoko hoe ny tao anatin'ny ao anatin'ny angahety dia somary manaitra kely fotsiny ihany fa raha tamin'ny taona 5 sy 4 arivo natratra enina faingo 7 isanjato mitan'ireo olona mitondra ny tsimokretina VIH ao anatin'ireo olona efa raisina ian-tanana. Raha ny hepatite kosa raha atao hoe tamin'ny taona 2005 raha ataoko hoe farany teo ihany natratra 5 isanjato ny olona tratra ny hepatite C nefa fantatritsika fa ny hepatite C fitsaboana treto ataoko hoe tena mbola sarotra. Manao antso ihany koa zany zay tandremo rehefa tafiditra ianao asa-pina VIH intsony le aretina amin'ny fiankinan-doha ary ho an'ny mpitondra fanjakana ho an'ny mpampiatra lalàna marina fa mpandika lalàna reo olona reo fa tsy ireo ihany le tena olana tena any amin'le fond an'ilay problème tsy ireo izay le mahatonga ny manao antso soutenez ne punissez pas tsy ny punition irery ihany no azo anabeazana an'le olona fa mbola misy sehatra hafa ihany koa na fitsaboana na fanabeazana mba fialanenina tsy ho lasa ho vesatra ho an'ny fiarahamonina izy ireo. Dia isaorana ianareo mianadany vahiny teto amin'ny télévision malagasy inona fa tafita ny afatra satria izay ampitana ny afatra zay no antom-pisiny ty fandarana manokana izay niarahantsika teto ity ary ny fanambaratra hoe dia ny tataoko havanana ny docteur Velhanta Ramananarosoa coordonnateur ny ONG Angaets ary ny inspecteur principal de police Rakotobe Mam Weljon chef enquêteur et au niveau du service contre la lutte des abus de stupéfiants et de la substance Spicocop izay no ny vahiny tato manaraka laisika miaraka ato anatin'ny fanarana manokana ny télévision malagasy raha mbola misy ny fotoana fa ny adidy sy andraikitra nentina amin'izay ady amin'ny zava-mahadomelona zay no tena nipahana tao anatin'ny fandarana ity etraka ny veloma mandra-piana aminareo fitafa amintsika rehetra ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.